taona vaovao maro ireo fanamby apetraka ireo androm-panjakana maro samihafa sy ireo ministera isatsokajiny ao anatin'izay taona vaovao izay. Fa fanamby maro araka izany no miandry ny sekreteram-panjakana eo anivon'ny Ministeran'ny raharaham-bahiny misahana ny fiaraha-miasa sy ny fampandrosoana amin'ity taona 2024 ity. Anisan'ny asa hiantsorohan'izany departementa izany ny fisontonana ireo mampiasa vola vahiny eto Madagasikara. Ny fisontonana ireo mampiasa vola vahiny avy eto Madagasikara no anisan'ny antom-pisiany ny sekreteram-panjakana eo anivon'ny Ministeran'ny raharaham-bahiny misahana ny fiaraha-miasa sy ny fampandrosoana. Zay zany manao an'ilay ataontsika hoe ilay promotion manafika ny anivelany ary manazava amindreo hoe Madagasikara dia firenena misy an'ireo otrokarena marobe amin'ny lafiny rehetrarehetra, na ny ambonin'ny tany fambolena tiako tenena, na ny ambanin'ny tany ny arena kibon'ny tany dia ny tiako tenena, ny any an-dranomasina eo zay ny arena an-dranomasina dia ireo zany misy tomanay hoe tongava ianareo mpampiasa vola fa mbola malalaka Madagasikara satria zay le ataontsika hoe diplomatie économique. Izana ny atotosan'ny fanavaozana sy ny famitana ny famaratana ny modelin'ny volavolana fifanarahana eo amin'ny fifanarahana ho fampifoboboana, ny fiarovana sy ny fampiasam-bola na ny accord de promotion et de protection des investissements. Izy io interministériel iraisan'ny ministra maromaro fa zahay eo Ministeran'ny raharaham-bahiny indrindra zahay eo amin'ny Sekreteram-panjakana no mamola vola azy io. Ilaina ny hevitry ny Ministeran'ny fitanam-bola sy ny teti-bola, ao ny commerce, ao ny industrie, eo ny technicianina zany zao dia ataontsika hoe amin'ilay teny baiko ianaratsika indrindra hoe à pied d'œuvre na hoe amperinasa indrindra manomana an'io. Ozy ianao rovina atoato. Hoatevenina ihany koa ny fiaraha-miasa ara-toekarena eo amin'ny firenena namana sy mpiara-miombonantoka. Ezaka ho atao ny famorina ireo konsula vahiny miasa eto Madagasikara ho fanamafisana ny fiaraha-miasa ara-toekarena sy ny fifanakalozana ara-baritra. Ankoatra ny fitanisana ireo zava-bita dia nanambara ny mpandrindra ankabobeny Mamjatovo Niana Désiré fa ho tanterahana amin'ny volana martsa ny assise sur la coopération décentralisée. Ny fotoana androany dia nahafahan'ny fianakaviam-ben'ny sekreteram-panjakana miara-ny korana tao anatin'ny firesakiny. Misy